avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. nodidinina mpitandro ny filaminana trano ny kianjany 13 Mey ary ampitomboana isaky misy hetsika politika na fanioan-kevitra manambana eny an-toerana ka tsy magaga raha miemitra ny demokrasia eto amin'ny firenena. Tsy lara-pamen'ny fanjakana ny fahorim-bahoaka indrindra ny olana herinaratra. Iany Rajoelina izay nilaza fa nitetika asa fitanterana Darby Vaindohan-draharaha amin'ny fametrahana amin'ny parka solaire. Tsy misy mangarara ny fanatanterahana ny tetikasany Iany Rajoelina ho ny firaisamonim-pirenena avy eo anivon'ny Gradoi santionany Laky Arivo izay tsy fantatra mazava ny momba ny fahazon-dalana sy ny fanadiadiana ara-tontolo iainana. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanaovana fihetsika mamofady amin'ny zaza amam-behivavy. Maro ny antony aloha laharana ny fahasimbany ny fiarahamonina ho ny fanadiadiana. Manohana ny fahalalana manohevitra sy ny asa fanaovan-gazety ny Papa Léon XIV raha ny tafa voalohany nataony tamin'ny mpanao gazety iraisan'ny pirenena ny any Siprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena niarahaba ato amin'ny kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra avy hatrany no ndeha hanokafana ny fiarahana nodidinina mpitandro ny filaminana trano ny kianjany 13 Mey isan'andro ary ampitomboana ny isan'izy ireo isany isaky misy hetsika politika na fanioan-kevitra sy fitakiana manambana hidina eny an-toerana. Tsy magaga raha miemitra ny demokrasia ary mbola tsy hita soritra ny fanovana iriny malagasy sy notakiana tamin'izany fotoana matoa an-datsoratra. Andro manamarika ny tantarany Madagasikara ny 13 Mey 72 izay feno 13 taona rampitso. Mbola tsy hita soritra hatrany ny fanovana iriny malagasy 13 taona aty aoriana. Etsy-bahoaka, ny taky fahaleovantena, ny taky fanagasiana sy fametrahana fitsinjaram-pahefana, ny hetsika 13 Mey 72. Fitakiana madio sy fitadiavana tombontsoa ho an'ny be sy ny maro no natao. Ankehitriny 13 taona aty aoriana. Aiza ho aiza ny vokatry izany fitakiana natao izany. Raha ny hita aloha, mbola tena latsaka ambany ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Ifandimby ny hetsika sy ny tolona ary ny fitakiana, saingy ny anahanitra hatrany Madagasikara. Notakiana hatrany ny fanatsarana ny fanabeazana, saingy voamaika amin'ny korosofahana izany 13 taona aty aoriana. Tsy zarizary ny fotodrafitrasa, ambany ny tapahalalana ho an'ireo mpianatra malagasy. Tsy misy paikady mazava roso ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra voakasika, anatsarana ny fampianarana, amahany ny olana ireo mpampianatra sy mpanabe. Raha ny hita amin'izao fitondrana izao aza, aty amin'ny 3 volana fahatelo vao omena ny kit scolaire, ary aty amin'ny fotoana fiotazam-bokatra sy fiakaran'ny vary vao omena ny tosika fameno, tahaka ninseho teny andotam-penaka androany. Sa mety ho efa kajy mialoha ka androany vao nozaraina ilaminan'ny mponina mandritry ny fahatserovana ny 13 Mey rampitso ka ilazana hoe tandremo mihetsika ianareo fa efa nomena vary sy menaka. Sady ny eny amin'ny kianja ny 13 Mey rahateo efa nivadika ho camp miaramila vaovao araka ny vazivazy apetraky ny be sy ny maro. Hatr'izay ka hatramin'izao mantsy nodidinina mpitandro filaminana, tsy ilazana hoe Moraig na Monata hatrany io kianja io isan'andro, ary atevenina ny isan'izy ireo isaky ny misy hetsika politika na fanioan-kevitra na fitakiana manambana hidina teny amin'ny kianja ny 13 Mey. Tranga manamafy ny fitotongana ny demokrasia eto Madagasikara ankehitriny. Tsy magaga ihany koa raha ny totongana ny larana misy antsika teo amin'ny resaka fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fanehoan-kevitra araka ny navoaka ny rafitra iraisam-pirenena Reporters sans frontières farany teo. Tsy evina trano fa isan'ny ady goavana no takiana tamin'ny 13 Mey 72 ny fanovana.
Nasehon'ireo mpianatra tamin'izany fotoana fa tsy nankasitraka ny endrim-panabeazana sy raha fampianarana nasisiky ny mpanjana tany Frantsay ampiarina teto Madagasikara izy ireo. Notakiana ihany koa ny tokony ametrahana fampianarana mifandraika bebe kokoa amin'ny filan'ny malagasy, tsy misy tombo sy ala, tsy nisy fiovana zany hatr'izay ka hatramin'izao. Ny any mba niova dia ny mpitondra, fa ny fomba fanao izay tsy mety nataony teo aloha miverina mandrakariva ary vao maika miaratsy azy amin'izao fotoana. Matoan-datsoradray fa raikitra indray ny fizarazarana tosika ho an'ny marefo. Sahirana mpianatra sy ny zokiolona atao mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao toy ny natao teny Andotapenaka Androany. Tsy ireo tena sahirana ny akamaroany ireo mpisitraka raha ny fitarainana fa ireo izay akaiky ny lehibe ny fokontany. Ny fizarana tosika sy vatsy izay nambarana pay toe-karena fa politika diso tsy azo antenaina anala ny vahoaka anaty fahasahiranana lalina amin'izao fotoan'izao. Santatra ny ainy. Tokatrano mahery ny 270 avy amin'ireo fokontany ao amin'ny firaisana voalohany, faharoa ary faefatra no nandray fanampiana Androany Tetsy Maky Andotapenaka. Nahazo vary iray gony, siramamy iray kilao, menaka iray litatra, savony iray ary kojakoja ho an'ireo mpianatra. Maro tamin'ireo sahirana nahazo fampahafantarana tany amin'ny fokontany no tsy nahazo niditra naka ny fanampiana noho ny tsy fananana tike raha ny fitarainan'ireo izay tsy nahazo. Natao kentrano antrano ny fizarana io tike io. Saika tsy ireo izay tena marefo sy sahirana eny anivon'ny fiarahamonina no nahazo ny fanampiana. Io zao amin'ireo misy tsy mahazo. Dapelo tsy mahazo. Tena sahirana zany tsy tonga any amin'ny tena sahirana dia zavatra fa any amin'ny manana foana ilay izy ko dia mafatafata ao amin'ny fokontany, lotoany ao amin'ny fokontany. Dia tena sahirana tsy mahazo dia tena hoe tosika avy any président ohatsy. Satria ao fokontany anazy mitozo ao fokontany dia tikena fianakaviana ihany azo nomeny dia mihodina ilay izy. Dia ohatrany akatsanoatsano zany ilay izy fa tsy mivoaka hoe alavitra hoe makany amin'ilay olona rehetrarehetra. Na mandeha zany tetikasa tokony hoe mbo misy tetikasa mandeha ny aminay dia ohatra zao ataoko ohatra fotsiny hoe elakela-tsan'olona rehetrarehetra vita eny aminay tsy hita rano dia misy resaka fizarana ohatry zao dia matsipitsipirina hoe izay fianakaviana izay fatapatatry zay zareo ambony ihany tsy tena zaray zany ilay izy. Raha ny fanazavana anampiana tokatrano amin'ny fampianaran-janaka hiarina amin'ny fidiram-bola ary hanoanana ireo izay tena sahirana ireo tosika ireo. Ito isan-kerinandro ny fanomezana ny fanampiana ary hanenika ny firaisana rehetra eto Antananarivo. Hatreto mijanona amin'ny fizarazarana fa tsy misy politika manokana ijerena raha tena manampy ireo sahirana hiary sy hivelatra ireo fanampiana ireo. Maro amin'ireny fanampiana ireny no ampiasaina amin'ny zavatra tsy mampiary na lanilany foana. Tsy mahomby amin'ny ady amin'ny tsy fitoviana ara-tsosialy sy ny fahantrana ireny fizarana fanampiana ireny na ny transfert sociaux. Hoy ny pahay toe-karena raha tsy misy politika fanohanana matanjaka sy mazava. Mampitombo ny fiankinan-doha sy fahantrana lalina ny tsy fisian'io politika matanjaka io. Tena tongany amin'ilay fampianaran-janaka tokoa raha ve ilay izy. Tena mampidi-bola tokoa raha ve ilay izy. Tena manampy an'ilay olona sahirana be raha ve ilay izy. Tsy azo tsinitsinyavina ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoan'izao. Mety isy risque zany ho lasa consommation pure. Tena hoe lasa fandaniana entina mamaly ny filana fototra maha-olombelona sy ho an'ilay tokatrano ilay izy fa tsy hanampy anazy hiarina noho ny zava-misy izay misy amin'izao fotoan'izao. Izy ireny manko dia miasa sahala amin'ny ody fanaintainana. Fa raha 5 taona kosa mihinana ody fanaintainana mety efa oma miadana angamba sanatriany izany ny ao anatiny. Sarotsarotra ny fandidiana ao anatin'izany. Mila drafitra manokana mihitsy indray hijerena an'ilay izy izay eritreretina hoe tena maharitra ary tena manampy an'ilay tokatrano zany mba hiakatra tsy ao anatin'ilay kilasy mahantra tsony zany. Raha ny hita tsy natao hanampiana ny sahirana hiariana ireny fanampiana ireny fa natao anabadona sy anararaotana mba ahazoana ny fankasitrahana izy ireo ho any tombotsoa manokana. Tsy omena fiofanana na asa na fitaovana izy ireo mba ahafahany miasa samirery hiariny tsy hiankina amin'ny fanomezana intsony fa ny itazomana azy ireo ao anatin'ny fahantrana sy ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana mba omora lalaovina no tanjony. Sarotra ny mino fa tena amoaka azy ireo amin'ny fahantrana ireny fanomezana ireny ho hiatrany ny pahay toe-karena.
somary manahirana ihany ny teny hoe manampy an'le olona le izy raha tao anatin'ny covid izy dia tena nanampy satria misy tena olona tena miasa sala amin'ireny mpanasalamby reny rehefa tsy miasa izy dia tsy midibola lasa fangalana ny fon'le fanararotana satria izy angearany efa mafy mahazo anazy fa lasa tezaina amin'le fianteherana amin'le izy dia tsy mety zany satria lasa tsy miasa tsara tsony zany nitolotra sy tinady ao anatin'le toekarena nefa ny fanjakana ve ho capable hanao an'io foana lasa vao mainka asahirana ary ana mety tomba mivavaminana tamin'ny 5 taona lasitsika 4 million zao tsika 4 million d'habitants efa mitomba mivavaminana efa tsy ampy vola miditra tsy ampy mifamokarana eto amintsika sy ny sisa mahatonga zavatra tena explosion zany efa maro ireo mpahay-toekarena mpanao politika sy firaisamon'nym-pirenena nampitandrina ny mpitondra amin'ny tsy fitezany politika fizarazarana efa hatra amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra izay nentina hividianana ny safidim-bahoaka toy ny mahazatra manao be marenina amin'ny sosikevitra omena azy ny mpitondra fanjakana tsy afaka ny ilaza ho tsy mahalala ny loza ateraky ny fiankenan-doha amin'ny fanampiana io izy ireo toy izany ankiditsirano satria mahasoa ny tombotsony ny fitazomana ny vahoaka ao anatin'ny fiankenan-doha sy ny fahantrana izay araka ny fanehoan-kevitra hatrany anatin'izay fanehoan-kevitra samihafa mandidina ny politika ampanjakan'izay tsy lara-pamena ny fanjakana intsony ny fahorim-bahoaka indrindra ny olana herinaratra amin'izao fotoana izao Andry Rajoelina izay nilaza fa nitetika asa fitaterana ny Tarby novain-dohan-draharaha amin'ny fametrahan'ilay parka solaire ankehitriny tokony hainga avy amin'ny filana fototra sy ny olana ny vahoaka amin'ny politika ampanjakana ho ny mpandinika raharaham-pirenena nanaovana fanadihadiana Entsora Soarymalala atao lara-pahamehana amin'ny fametrahana ny parka solaire ny tetikasa TPC ana ny tetikasa fitaterana Tarby araky ny nambarany Andry Rajoelina raha jerena nefa tsy neto Antananarivo renivohitra ihany fa manerana ny Madagasikara iray manontolo mijaly ny vahoaka tapaka lava ny herinaratra mitaraina ireo orinasa maro amin'ny fahasimbana sy ny fahatiantoka ateraka izany indrindra ireo manana marary any amin'ny hopitaly izao indray lazaina fa ny teleferika aloha no vain-dohan-draharaha amin'ny fametrahana io parka solaire io valitenin'ny Andry Rajoelina manoloana ny fanontanian'ny olona maro mahakasika ny zava-miseho tahaka izao dia ny hoe vahaolana amin'ny fitateram-bahoaka sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ny fanaovana ny teleferika lara-pahamehana no izy moderna madio azo antoka maro-potoana miaro ny tontolo iainana ary manatsara ny tanàna no amafisiny ihany koa fa nanaraka ny antanan-tohatra ny fanantadirahana azy ka efa natomboka ny asa dia tsy maintsy varanana raha io valiteny io no amarinina dia tonga amin'ilay fomba fitenenana hoe miaingo ambony tsikoko i Madagasikara ny fototra-avitrasa arantiranty azahoana voninahitra nefa tsy mahatakatra ny sarandalana amin'izany akory aza ny vahoaka ao aminy sarandalana izay mahatratra 4,000 ariary tatoato izay efa mifanesinesindray ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisian-drano tokony hainga amin'ny filana fototra sy ny olona ny vahoaka ny politika ampanjakana ka tafiditra anatin'izany ny jiro sy ny rano ny fametrahana ny politika ampanjakana aloha zany raha ny tokony izy dia miainga foana amin'ny filana fototra sy ny olana vahoaka izay tantananao anatin'ilay fanjakana dia manontanytsika hoe filana fototra ve zay ny herinaratra aloha anisan'ny hoe filantsika fototra raha miresaka tsika aloha zany teleferika iny moa efa niteraka resabe hoe anisan'ny ilain'ny mponina ve ny teleferika nanany kavaly moa zany ny fitondrana amin'izay hoe mamany olan'ny embouteillage fa hatreto aloha iarahantsika mahita angambany fa mbola mitoetra foana ny embouteillage raha ny fantatra vola mitentina 2,10 amin'ny tapitra isero no vola trosa nomeny la Frantsa ny Madagasikara ho entina anamboarana ny teleferika tamin'ny taona 2024 raha azo natao ny nakavola amina tapitra isa maro tahaka izany tokony ho sosialim-bahoaka kaloha no natao vain-dohan-draharaha raha manana ny atao hoe fahaiza-mitantana marina ny mpitondra saingindrisy ny haingitraingitra no betsaka teto Madagasikara irery ihany no efa nisy izany mpanala fanadinana nanao fanadinana tao anatiny aizina izany efa ho avy indray izao ny fanadinam-panjakana CEPE mety mbola hivatsy labozy indray ve ireo ankizy hiatrika izany tsy fantatra mazava treto ny ambadika ireny tetikasa samihafa ireny noho ny tsy fitsiny ny mangarahara ny fahatsapatena ny mpitondra no andrasana amin'izany
araky ny fanazavana. Resaka fahazom-baovao aloha eto amintsika dia mbola ady anankiray goavana izay hoentina eny anivon'ny parlemanta moa zany amin'izao fotoana izao ny fandaninan'izay lalàna mahakasika amin'ny fahazom-baovao zay satria rehefa tsy misy ny vaovao tsy misy mangarahara. Tsy fantatsika mazava zany hatria eto ny ao ambadika reny tetikasa maro samihafa reny hoe misy famatsim-bola tsy fantatra hoe avaiza kitapo-bola mpanjakana sa volan'ny filoham-pirenena sa volana mpamatsy vola. Io zany fomba fiasa sy azo lazaina hoe etika honnêteté izy amin'ny fitenenana hoe ianao mihitsy zany no mametraka an'izay tsy mila takiana akory ny aryzay fa tokony fomba fiasa amin'ny sehatra rehetra hoe indrindra fa ny raharaham-bahoaka ny tantaninao dia rariny sady intsiny raha mahafantatra ny fizotran'izay raharaha zay ny vahoaka izay entinao. Tsy tokony olany Madagasikara ny mahakasika ny tsy fahampian'ny angofo sy ny delestage fa telo aty Afrika isika amin'ny fananana ireo loharano-pamokarana herinaratra 5 jivita ny fanjakana no mandrindra izany. Raha tsy ahivina ny taona 2024 no vita ihany koa ny fanaovan-tsony fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Frantsay mahakasika ny tetikasa Mandraka 3 izay miompana amin'ny fanitarana ny tompy famokarana herinaratra ao Mandraka sy ny fampivoarana ny famokarana ny angovo azo avozina. Tetikasa izay nitetina 7.7 tapitra sero ka ny 5.30 tapitra sero avy amin'ny la Frantsa no vinavinaina mpiakatra hatramin'ny 10% ny tahampamokarana herinaratra efa vita soniny taona 2024 ihany koa niaraka tamin'ilay teleferika. Tsy hita akory izay tohiny hatramin'izao mampametra-panontaniana mety ho fiafarany ireo fifanaovan-tsony tsy nahetam-boka ny ireny. Tsy misy mangarara avokoa ny fanatanterahana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena amin'ny lafiny rehetra. Hoy ny firaisamonim-pirenena avy eo anivon'ny Gradoy Androany manoloana ny fanombohan'ny tetikasa Laky Arivo. Izay tsy fantatra mazava ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ny fahazon-dalana amin'izao fotoana izao. Ny firaisamonim-pirenena izay nilaza fa tsy lara-pamena amin'ny ampitondra ny fitarainam-bahoaka oharina amin'ny fametrahana foto-drafitrasa isehosehoana eto amin'ny firenena ankehitriny. Rina fitiavana no mitaritra ny antsy prian'izay. Tsy mahafantatra ny fisinina tsy mahakasika ny fahazoan-dalana sy ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy na ny permis étude impact environnemental et social mahakasika ny tetikasa Laky Arivo ity hatreto ny fiarahamoniny pirenena. Raha nanontaniana momba izany androany ity, tsy mbola nisy ny fampahalalana izany ho izy reto nefa tokony ho ampahafantarina ny rehetra ny fisian'izany raha toa ka tena misy efa vita mba hisiny mangarahara. Ankilany tsy nanome fanazavana mahakasika ity fisian'ny fahazoan-dalana sy fanadihadiana ara-tontolo iainana ity na tsy ny teo anivon'ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana raha tonga nanatona nanontany teny amin'ny foibe toerany ny mpanao gazetiny Cool TV FM androany maraina. Tokony hanome modely sy fitaratra amin'ny fomba fiasa izany fanatanterahana ny tetikasan'ny filohan'ny pirenena na ny projet présidentiel mba isiany mangarahara sy ny fitantanana tsara tantana. Tsy zay nefa no hita ankehitriny fa manjavozavo tsy ahitana fahamarinana sy fangaraharana avokoa ny lafiny arabola, ny ara-piti-tantanana sy ara-tontolo iainana momba ny tetikasan'ny filohan'ny pirenena rehetra toy ny lalambe mikodana, ny tanamasoandro ary ny Laky Arivo. Ny projet présidentiel dia ohatrany hoe ambony lalàna zany ny fieritreretana azy dia misy fepetra PDB izay tokony hoarahana dia fantatra fa tsy manaraka an'izany mihitsy ny akapiazan'ny projet présidentiel misy aloha. Enazy ny mahamay azy dia hoe ny manao téléphérique, manao Laky Arivo tsara tarehy, azo ampiderana ny indrindrindrindra ny vahiny ho avy eto zany avy amin'ny sadeka sy ny rehetrarehetra. Zavatra ohatr'izany no ohatran'ny lara-pahamehana ho an'ilay fitondram-panjakana fa zany hoe izay tena filam-bahoaka zany aloha dia ohatrany tsy anisan'ny lara-pahamehana. Efa manomboka ny asa ankehitriny nefa mitazam-potsiny ny mpitondra manoloana ny olana mampitaraina ireo voakasika ny tetikasa Laky Arivo eny an-toerana. Misy ireo nototofana ny taniny, ao ihany koa ireo narodana ny tranony nefa tsy nisy vahaolana nanorenana izany nomena fa rirarira amin'ny hoe tetikasa mpanjakana sy tanim-panjakana io re vahoaka lasibatra. Voatsela akory zay tamin'ny volana aprily lasa teo no nanaovana ny décret Messi ka nanambarany ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy fa io décret Messi io no ampiarina amin'izay tetikasa rehetra mila anaovana fanadihadiana ara-tontolo iainana manomboka izao. Andro maromaro aty aoriana
nampiarina amina tetikasa lakerivo izay nampahafantary ny filohampirenena tamin'ny 7 May ve io décret monsieur io sa ny fanjakana indray no mitarika ny tsy fanarahana izany voalohany. Raha mikasika ny projet présidentiel mandeha amin'izao fotoana izao na ny resaka autoroute na ny resaka laky arivo dia tsy hita taratra mihitsy hoe tena ampiarina marina le décret monsieur dradradradraina hoe navoizina. Raha ny projet présidentiel nijerena dia tsy fantatra mihitsy. Zay zany tsy fantatro mihitsy hoe move tena ampiarina le décret monsieur move tena manara-dalàna marina reny projet reny amin'le hoe fanaovana ny étude d'impact environnemental satria manjavozavo tanteraka. Tsy hay hoe move le izy tena natao raha tena natao marina dia maninona moa tsy avoaka ho fantatry ny daholobe. Tsy mahay mandray lesona ny fanjakana manoloana ireo olana sy fitarenany ny vahoaka misesisesy matetipitranga amin'ny tetikasa maromaro. Tsy misy ny fanadahadiana meloha fa to lasa ny sarety indray no mandeha alohan'ny omby ka ny mponina voakasiky ny tetikasa no mizaka ny vokadratsiny. Mbola mitohatra amin'ny androany ny fifanlanana ara-pifidianana tamin'ireo komuna maro eto Madagasikara tao aorian'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina natao teto amintsika isan'ny nanjakan'izay ny distrika amin'ny Mananjary eto indrindra ny kandida avy eo amin'ny komuna maro karima distrika amin'ny Mananjary Andriamatoa Randria Mananjara maro koa kandida tany an-toerana ianao mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny votoatin'ny resaka tsara mpahafantarana ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao ihany hoe inona tokoa ny zava-nitranga ka mahatonga anareo tonga eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Miaraba namana ivy ny zava-misy atao amin'ny distrika ny Mananjary tsara moa zany mampafantatra fa ny tenako dia anatin'ny ny atao hoe fikambanana mifagnomba zay taridiny Andriamatoa solombavam-bahoaka Mamiaza Sarlo dia ny distrika ny Mananjary zany dia nisy kandida maromaro lany be ny tanàna ka nisy olana nefa ho an'ny commune visivisy raha sy laza ty maro karima ty sy ny ao Andranomavo. Ny olana dia zahay lany tao amin'ny commune misy anay ho an'ny commune maro karima dia ny tenako no lany tao Andranomavo dia Andriamatoa manana no lany tao. Rehefa nandeha ny fifidianana dia tonga tany amin'ny nivaon'ny OVEC ny valim-pifidianana dia mbola nandresy zay Vozimaika. Niakatra tao Fianarantsoa dia mbola nandresy ihany zay tao Fianarantsoa ary nivoaka tamin'ny fomba officiel ny fifidianana tao. Dia tafaran'izay dia napetraka ny samboady tagny Mananjary ary efa nandray asa mahabe ny tanàna zahay ary efa nanao ny andraikitra mahabe ny tanàna zany dia ny zavatra nisy anefa taty afara tamin'ny 11 avril dia nivoaka indray le aty amin'ny cassation sy nagnakatra taty zany ny napiakatra cassation ny adversaire anay dia zay nefa tsy nafantatra ary sy ny avisena mihisy dia izareo fa hoe mandresy zay zany no heno hatramin'izao zany dia zahay zany dia nanao nametraka opposition aty amin'ny conseil d'état mangataka an'izay zavatra zay zany hoe fangatahana disqualification anao ve nataon'ilay candidat mpifaninana sa manahoana nangataka ny disqualification izy nangatahany an'izay disqualification zay dia hoe nisy olona ozy niaraka listra taminaha zay sy ny démission fa conseil impernasa zahay anefa dia nampiofanina ny alohan'ny fanaovana an'io dossier io ka ana conseiller na maire zay impernasa dia sy midémissionna zany fa rehefa mahazo ny certificat d'enregistrement avy any amin'ny CNFIB nareo dia démissionné avy hatrany nareo ka sy mandray rahatsony ao amin'ny commune. Zany hoe titeny ve zany Andriamatoa maro koa androany hoe tsy mitombona lay motif netiny zareo hidisqualifiena anareo. Zay indrindrany tsy mitombona ny fomba ny motif netindreo ny disqualifiena anay satria arak'izay formation namenanay zay dia tsy mila midémissionna ny olom-boafidy rehefa milasaka hofidiana fa ny olom-boatendry no manao an'izay démission zay. Eo anatrehan'izay raharaha rehetrarehetra zay maheno zay aty andrenivohitra fa somary mafampana ny raharaha ao amin'ny distrika amin'ny Mananjary ankehitriny manahoana marina ny zava-misy any an-toerana Andriamatoa Randria Mananjara. Mafampana tokoa aloha amin'io commune roa io ny ao Andranomavo sy ny ao Maro Karima fa dia zahay no miezaka mitemporiser an'ilay vahoaka fa raha ny hafanampony vahoaka ao an-toerana raha ny zavatra ny tia zareo atao dia tena manahirana ny mieritreritra anazy satria malahelo tanteraka le vahoaka ary tena disiko ny hakiviana
amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao tsy ao ambadika ilay ataoko hoe fanosiana n'ilay vahoaka hitrotra ihany ve ianareo satria ianareo no isan'ny mpitarika ao anatin'izay sa manahoana sa hoe tena hoe fiarovana n'ilay safidy tokoa ny an'ilay vahoaka amin'izao fotoana zao tsy zahay no mampirisika profony a raha nanao esika voalohany ny vahoaka tao amin'ny kominany Marokarima dia tsy mba natrehiko fa raha vao naheno zareo hoe zany ny zavatra misy aty Antananarivo a dia tonga dia niesika automatique ary tamin'ny zoma teo mbola nisy esika tany fa za fa aty Antananarivo ny agny Andranomavo a Andriamatoa ben'ny tanànao a migadra ao Ankazondrano Fianarasoa fa miesika ny vahoaka agny toerana zany hoe sy zahay zay victime n'le situation zany no mampiesika an'le vahoaka fa le vahoaka misy a masiaro voaosooso ny safidy olona anazy mampifidy anazy a ny zony maholona anazy a manoloana an'izay zavatra zay inona zany ny dingana raisinareo amin'izao fotoana zao ny dingana raisinay zany amin'izao a dia nametraka an'io requête io zany zahay a d'opposition io a eo an'ny cassation dia miandry ny zay mety ho vokan'izay ary eto a dia mba tegnano ansoavo aminareo zay tompona andraikitra mivantana amin'ity zavatra ity mba zereo akaiky satria ny arantsika nahita tamin'ny herinandro fa ny teny Andriamatoa ministra makasika ny amin'ny fisarana hoe anisan'ny mampirongatra ny fisaram-bahoaka dia ny hoe sy fatokisan'ny vahoaka ny fisarana ka manoloana an'izay dia somary manao ansoavo aho amin'izay tompona andraikitra amin'ity zavatra ity mba hizery akaiky iarahantsika mahita koa filoha-pirenena fa miteny foana fa miady amin'ny kolikoly ary tena miady amin'izany izy ka solay sanatriany vavaka nisy kolikoly havolenta tambadika n'ity zavatra ity sanatriany vavaka any miteny an'izany fa raha izao zavatra misy zao a dia ohatrany miaiay ihany zahay satria efa nandresy tany amin'ny Fianarasoa dia lasa resy tapoka tonga aty Antananarivo amin'izay sy nampafantarina dahalo manafika zao ane namana raiva mbola atao ankety alohan'ny ampidirana am-poza dia raha mpifidianana ve makasika za misy ny voakitika anatin'le raharaha dia nefa za nefa lasa sy avizena amin'le fisarana manahirana ihany mieritreritra an'za atraizany mety afetra hiarovanareo an'ilay safidim-bahoaka ao anatin'ity raharaha ty zany ny fiarovanay moa io resaka lalàna izy io dia nangalaka an'izay mba mpisolo vavanay zahay satria lalàna no ampiarina dia mitaky aloha zahay ny fahamarinana mitaky zahay a ny ampiarana ny safidin'le vahoaka marina tany an-toerana zay zany aloha zany ny ataonay zao mitaky raha toka tsy arak'izay fangatahana zay ny valina manahoana raha sanatriaviny vavaka tsy zay ny zavatra mitranga dia io moa zany a vahoaka ny tompony za rehetrarehetra izy ny tompony safidy izy ny manana ny zo voaosooso tanatin'izay a dia ny vahoaka no anontaniana akasitrahany ianao Andriamatoa Randriamananjara Marco kandida avy ao Marokarima district amin'ny Mananjara tao anatin'izay fampanazavana makasika ny zava-misy any an-toeran'izay makasika ny fifanolana anara-pividianana amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa no entintsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola manana nofinofy ianao eto izahay anatanteraka azy reharehanay eto amin'ny Bray de Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasa n'ireo mpanjifa telo etsy
manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany zahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao. Bred Madagascar à Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. Tsara be izy ny café au lait ndrizany tansa. Tsara rô flandy e. Satria ronono mandry top les nouvelles recettes nampiasaiko. Top les nouvelles recettes, tena top. Manolotra fihenam-bidy anao ny top lait. Arivo sy ray alina ariary ny lehibe ary 4,000 ariary dia efa mahazo ny kely. Tonga soindray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy mitsahamy tombo ny loza mpifamovozana izay aratrana sy amoizana ain'olona maro amin'izao fotoana izao. Trango izay azo sorohana raha misy ny fitandremana sy fanentanana amin'ny mpamily sy ny mpandeha ho ny tompon'andraikitra toerana fampianarana fiarakodia nanaovana fanadiadiana tamin'ity andro an'ity. Daniela Minotso. Olona manodidina ny 120 isan'andro ary 7,000 isan-taona no fantatra fa maty ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara ka ireo mpitondra kodiaran-droa, mpandeha tongotra, mpitaingina bisikileta ny 50 isan-jato ny ireo tradoza raha ny tatitry ny firenena mikamana. Tranga izay vokatry ny tsy fitandremana no ny fisotroana, ny faratsy ny pièce, ny fizaozahoana amin'ny fananana fiara matanjaka no isany mitarika izany tombontsika ho ny tompona auto-école iray izay nanovana fanadihadiana. Zay mampianatra dia mametraka fenona zany resaka hoe conduite défensive zany mandritry ny fampianarana rehetrarehetra dia ny voaloha. Ny auto-école dia ohatra mitaiza zaza ihany. Dia rehefa mitaiza zaza ny olona ray dia tsy mila auto-école ny mitaiza zaza fa efa miazakazaka izy dia teneniny ray aman-dreny hoe mandeha moramora sao menjery. Rehefa tsy mijery tsara izy dia teneniny ray aman-dreny jerevy tsara ny lalana. Tsisy afan'izay zahay auto-école. Mitsito viza amin'ny fitaizana amin'ny auto-école fotsiny dia efa misy lesona feno ho an'ny auto-école zany hoe ny fampianarana ny fanajany ny lalàny ny famovozana dia anisan'ny andraikitra sy adidina auto-école indrindra fa ny code de la route tsara indrindra dia ny fomba fampiasana ny lalana mampahendrena dia tokony hidina farany ambany ny tany loza mpamovozana. Ankoatra ny tsy fitandremana, tsy ampina tsy feno ihany koa ny fitaizana sy fanentanana ho an'ireo mpampiasa lalana rehetra, miainga any amin'ny mpandeha tongotra, hatrany amin'ireo mpamily raha ny fanazavana hatrany. Isoroana sy ampihenana izay loza mpifamoivoizana izay araka izany, tokony ampidirina anatin'ny fandaharam-pianarana fa ihany koa ampiarina araka ny tokony ho izy, tsy hanavana n'izaniza ny lalàna momba ny fifamoivoizana na ho an'ny mpandeha tongotra izany, na ho an'ireo mpampiasa fiara na mpitondra kodiaran-droa ho hiatrany ny fanazavana. Zay zao rehefa mampianatra code de la route dia ny zavatra ampianarana eo hoe raha manao conduite en état d'ivresse ianao dia inona misy immobilisation sazy, mety misy emprisonnement tenenina ohatran'izany foana fa amin'ny ankapobeny manentana ihany koa ny mpitandro ny filaminana mba iorienté ny olona zany amin'ny fanajana lalàna famovozana satria raha misy olona anankiray mitondra fiara ka tsy mandeha ny jirony ilany dia mahazo amendement le olona kanefa ny raha mahita mpandeha tongotra ray mipita tsy eny amin'ny passage zébré na passage piéton dia ohatra ny tazanina fotsiny zany amin'ny ankapobeny ny fampiarana ny lalàna dia tokony ho ampiarina amin'ny rehetrarehetra satria manahirana kokoa ny mitaiza olona efa 12 taona hianatra aty aminay anao auto-école noho ny mitaiza akizy mbola kely. Raha iverenana, ny kontinanta afrikana no manana tambony indrindra amin'izay isan'ny olona mamono ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay mahatratra 70 amin'ny mponina iray hetsy, raha enina amin'ny iray hetsy na ny kontinanta eropeanina. Mahery ny iray tapitrisa kosa izany maneran-tany, raha manodidina ny 50 tapitrisa no maratra. Lozam-pifamoivoizana izay fototry ny fahafatesan'ireo zaza sy tanora eo anelanelany 5 hatramin'ny 20 taona.
Miresaka fanabeazana sy fanentanan'izay any isika fa makasika ny ady amin'ny kolikoly. Miditra nitsehatra amin'ny fametrahana ny mangarahara eny anivon'ireo sekolim-panjakana ny Transparency International amin'izao fotoana izao. Sehatra ny fanabeazana izay isan'ireo nahazoana tatitra avy amin'ny Bianco amin'ny fisina kolikoly amin'ny sehatra samihafa ankehitriny. Honina saina. Isan'ny sehatra ahitana kolikoly ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Raha ny tatrisa taona nataony ny Biro Maleo tena miady amin'ny kolikoly ho an'ny taona 2024. Maro ny endrika isehony izany, na eo amin'ny arabola, na eo amin'ny fametrahana olona amina andraikitra izay mifanaraka amin'ny fahaiza-manaony sy ny trakefany ary ny ara-pananahana. Misy ny droit zay alohan'ny ray aman-dreny aty anivon'ny sekoly. Dia misy zany vola izay natanan'ny sekoly dia ao anatin'izay hoe mangarahara izay hoe manahoana ny tamberina-andraikitra. Manahoana ny tamberina-andraikitra eo anivon'ny ray aman-dreny sy mpitantana ny sekoly hoe misy izay tamberina-andraikitra izay. Ahoana ny ahafahantsika mampiroborobo an'izay tamberina-andraikitra izay ety anivon'ny sekoly. Ary tena misy mihitsy tsy hoe eto amin'ity sekoly ity akory no misy an'izay kolikoly izay. Misy ny ray aman-dreny izay mitaraina hoe misy ny kolikoly eny anivon'ny fanabeazana. Anabe ny tovavy makasika an'izay hoe fahasalamany mba ahafahan'ny fahasalamana ara-pananahana, mba ahafahany ihany koa manana an'izay hoe ho avy mamiratra eo alohan'ny ialana eto amin'ny lycée zany, mba ialana amin'ilay hoe manana ny tanjona izy tsy be voka aty an-tsekoly mitondra ary manao ny ezaka isiny mangarahara eny anivon'ny sekolim-panjakana ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara miara-miasa amin'ny ministera tompon'andraikitra anatin'ny tetikasa École Transparence. Isan'ny sitraka izany ny teto amin'ny lycée Analamahitsy. Tsara tantana izany dia rehefa misy ny fampandraisana anjara omeny ray aman-dreny amin'ny fampandehana anjara eto amin'ny lycée satria ny asa rehetra atao misy soana ny arabola tsy maintsy aloha fa tsy vitany hoe mianatra fotsiny amin'izao ny zaza. Ohatra fotsiny hoe ny fandoavana ny karaman'ireo FRAM eto amin'ny lycée izay tsy azo dina tsita zany ny asa ataon'izy ireo eto amin'ny lycée dia anisan'ny tafiditra amin'ny fampandraisana anjara ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Eo koa amin'ny resaka fampitaovana na dia efa manana ny fandraisana anjara raha ny ministera fanabeazana ataony hoe caisse école na caisse de soutien dia ireny tsy ampy amin'ny resaka fitantanana fa tsy maintsy misy foana fandraisana anjara ny ray aman-dreny. Dia arak'izay hoe fandraisana anjara ny ray aman-dreny izay tsy volan'ny proviseur na volan'ny fefi io fa miezaka ho tantanana ivoly eo mba hiatefa tokoa any amin'ny fampandehanan-draha rehetra eto amin'ny lycée. Andrasana ny fitaran'ny tetikasa toy izao sy ny fiparitany amin'ireo sekolim-panjakana rehetra manerana ny nosy isiny izay fitantanana mangarahara izay. Fangarahana izay tokony hiainana sy azon'ireo mpianatra tsapaitanana tiany ihany amin'ny ambaratonga fototra. Vaovao ny toe-karena vetivety nidina ny tahany fanondrana n'ireo voly fanondrana raha ny telo volana voalohany taona 2024. Araka ny taremarika navoaka ny banky foibe Madagasikara. Isan'ny antony fomba fifantena n'ireo mpandraharaha nomena ny agrément. Ireo malala olona nahazo agrément izay tsy manondrana araka ny tokony ho izy ireo mpisehatra ny taonany maro ankilan'izay tsy afa-manoatra araka ny fanadidina. Honina saina. Mbola marary ny voly fanondrana eto Madagasikara izay miantoka ny fiodinan'ny toe-karena mampiditra vola vahiny fa ihany koa mamelona olona manetsy ny manerana nosy. Nahitana fianana 2.5 ny taham-panondranana lavanilina jirofo miampy ireo fanondranana avy amin'ny orinasa fakaba araka ny antotanisa farany navoaka ny banky foibe ny Madagasikara. Ho an'ny seha-piarina lavanilina noho ny fivangongony tahiry izay efa mananika ny arivo taonina any ivelany ka tsy misy mpandray ireo vokatra vaovao no isan'ny antony. Ity sehatra ity izay raha ny fampanantenany any Rajoelina ny taona 2024 ny ampiakatra ny vidiny ho avo 3 eny 7 taona aty aoriana ny totongana lavitra noho ny vidiny tamin'ny taona 2024 ary mitovy vidy amin'ny legioma ity or noir mampalaza ny Madagasikara maneran-tany ity. Teo ny fitsaban'ny fanjakana sy ny famerana ny vidiny fa isan'ny napotika ary nahatonga ny olana ihany koa izay tsy voava mandrakandroany ny fanomezana ny agrément ho an'ireo mpandraharaha. Saika ireo nalala olona nanao kolikoly ny ankamaroan'ireo nahazo izay fahazahoan-darana izay fa ireo mpanondra nefa nisehatra ampolo taonany tsy nomen'ireo tompon'andraikitra natao izara izany. Eny taona mahery izay manao izay avelomany sisa ireo mpamboly lavanilina noho ny tsy fivahan'ny olana. Hatreto mbola tsisy olo maheno fa ny heno zao tsisy mpividy amin'ny taona tena na mahita fa 10 000 ariary angamba raha mahita zay ihany le resaka mandeha dy fotony.
fa tsisy olo tsisy azo antenena hoe fa siperena lavanily ke misy fanantenana vaovao mety hipetraka mbola tsy any mihitsy fa zany hoe mbola teo ihany miverina fa tsisy ninonino zegny le zavatra misy mikorosofahana fiainan'ny communauté tegna mikorosofahana mihitsy fiainan'ny communauté satria ny zavatra inteherany mbola tsisy zavatra tegna mikorosofahana tsy afaka milaza nino mihitsy fa ahoana manataony nomoaly ihany nitety de ina tapatsinay zegny rehetrarehetra ankoatra ny lavanilina ny totongana hatramin'ny 7 isanjato ihany koa ny fanondranana ny jorofo raha teo anelanelan'ny janoary hatramin'ny martsa 2022 araka ny tatitra ny banky foibe hatrany antonio ny tsy fahafehezana ny fiovan'ny toetrandro izay nitarika fampitehan'ny vokatra lafomba vao hafa vetivety tandindondoza no ny fibodona taona tompona ndraiky mpanjakana teo aloha ny velaran-tany izay tany orinasa fanalamanga amin'izao fotoana izao mazava ho ny fanazavana ny voalaza ny andininy voalohany anatin'ny didim-panjakana mikasika ny DFN na ny domaine forestier national ny taona 5 amin'ny 770 fa tsy misy manana fizakana tany ara-dalàna izay rehetra mamaritra tany anatin'ny velaran-tany 2 hektara tany orinasa io zay miantso ny fanjakany ijery akaiky ny raharaha amin'izao fotoana izao andao rahantsika amin'ny fanampanazavana. Eto misy ohatra velona eto amin'ny parcelle 3 de 5 ato amin'ny faritra Vonito dia misy anito faritrala ito izay bodona tompona andraikitra mpanjakana tamin'ny distrika teo amin'ny fitondrana teo aloha faritany ho azy zany ito tany eto kanefa dia ny orinasa fanalamanga no ny kolokolo sy manao ny asa fikolokoloana nito faritrala eto ny paikadin'ireo botany mariana trany zay dia ny vadiny no ataony soratra amin'ny tany ary eto tsy milavolevitra ny orinasa fanalamanga fa mijora trany amin'ny fiarovana ny alaka manaitra sy mitaraina amin'ny tompona andraikitra mpanjakana satria raha izany no atao raha misy tompona andraikitra mpanjakana izay mandalo mitantana eto anivon'ny distrika samy hanao an'izany daholo dia ho aizy ity faritrala ity. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety efatrandro taoriany na voafidy azy ny tafa voalohany tamin'ny mpanao gazety iraisam-pirenena amin'ny papa vaovao Léon 14 androany tao Vatican valandresaka izay natrehan'olona maro nandrindra izany no nilazany ny fanohanany fahalalahana maneho hevitra sy ny asa fanaovan-gazety ka nanaova ny antso avy ny amitsoran'ireo mpanao gazety no gadraina noho ny fikarohana sy ny fitaterana ny vaovao marina no amafisiny sy naverimberiny ihany koa nandritra ny zay valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety iraisam-pirenena maro zay fa tsy tokony hisy intsony ny ady fotoana ny fifankatiavana sy ny fiadanana ihany koa ankehitriny araka ny nambaran'ny papa Léon 14 dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitsondry ary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.